zavatra raha ihany no fizingizinitsika malagasy hoe raha fa neutralité de tsy fanaovana politika fa neutralité zany misandrahaka amin'ny zavatra maro. Neutralité de l'administration raha fa za zany agent de l'état de tonga nareo contribuable hampanao zavatra amiko eto de tsy manavaka aho fiaviana, tsy manavaka aho ny tarehy, tsy manavaka aho ny finoanareo, de tsy manavaka aho ny activité syndicale sy ny activité indrindrandrindra politika ataonareo fa traiteko sahala amin'ny vahoaka lolohavina tapony loha ianareo. Izay ny antsoina hoe neutralité d'administration. Ny agent de l'état zany rehefa mandray décision de tsy tokony décision araky ny finoana misy azy, araky ny antoko-pinoana fiangonana ivavahana, araky ny antoko politika misy azy satria afaka amina politika izy anatin'ny lalam-pandrenana zany hoe misvira droit politika ny fonctionnaire fa tsy entina anatin'ny asa, tsy entina ny asa anatina fahefana menanao le izy fa entinao any amin'ny zavatra hafa ny fanaovanao politika. Fa ny eto zany rehefa anao mpiasa mpanjakana de manao sonia anao de tsy mijery fa mitovy daholo ny vahoaka. Zay ny antsoina hoe neutralité de l'administration. De anao koa zany tsy manao mission hampanjaka antoko politika na antoko-pivavahana na fiaviana na olona mpitondra mpanao politika fa manao mission ho an'ny fanjakana, ho an'ny vahoaka malagasy, zay lolohavina tapony loha. Zay ny antsoina hoe neutralité. De anao zany rehefa neutre de misy lalàna mifehiny zany, tsy manao propagande anao, tsy ampiasainao le fahefa-panjakana sy ny fitaovam-panjakana hanampiana olona anankiray hapetraka eo amin'ny toerany na holanina ho fidina. Zay le izy fa mahavoasa azy. De anatin'izay zavatra marobe zay zany ny fonctionnaire malagasy de tokony mijery an'le décret 2003 1158 portant code de déontologie des fonctionnaires et de l'administration publique. Igny zany le base. Zavatra efatra ma présidente synady any tenenako eto sy ma président fédération des grands corps. Zavatra efatra raha fampiasa mpanjakana no tokony hananana mpiasa-mpanjakana zany na iza izy. Voalohany savoir, le fahalalana ny anarana tany amin'ny universitaire zareo, ny anarana tany amin'ny école zareo, igny le savoir, ny connaissance. Mila mahafantatra ny asantsika rehefa manao an'izao de manao an'izao de inona ny procédure etc. Manaraka azy eo ny savoir faire. Rehefa anao zany tafavoaka ka lasa mpiasa-mpanjakana ianao, lasa mpiasam-bahoaka de mampihatra an'izay zavatra ny anaranao zay mba hahafalifaly ny vahoaka, hisatisfaire ny antsoina hoe intérêt général fa tsy satisfaire ny rakotona raketaka ny arabe. Zay le izy ny intérêt général. Ho inona zany tokony hahafalifaly an'ity vahoaka ty, tsy ampimenimenina azy satria izy mandoa hetra andaovana ny karamanay. Zahay nanao zélonnaire hiasa ho azy sy hiasa ho ny tanirazana. Zay le savoir faire. Fa misy zavatra roa manky amitsika eto namana mpanao gazety isany. Inona ny manky de le savoir vivre sy ny savoir être. Ny fahaiza miaina sy ny fahaiza mametraka amin'ny maha-olombelona satria tsika tsy biby fa olona, être humain sika zany. De le savoir être sy ny savoir vivre no tsy ananan'ny fonctionnaire marobe satria raha vao mandray olona de mikitakita. Misy asany moa misy olona de anaty ordinateur to izy mody sary miasa, izy io sy miasa fa manao jeu, mitazona Facebook etc. Tokony hoe andrianina ny vahoaka zany raha fenao zany fonctionnaire fa tsy ny vahoaka ndray no hisoloa aminao na hangatako izy anao ataovy aminay sy ny sisa. De mitambatra daholo zay neutralité zay sy ny le savoir sy ny savoir vivre sy ny savoir faire sy ny savoir être de sambatra ny vahoaka mandroso ny firenena fa tsy ny fisiany zay. De inona amizay ny antony ianareo ny mahatonga azy satria zay le relation ko zay efe hatrany napisany ty Madagasikara tena zao ny fahaleovatena de ampitahorany fonctionnaire de rehefa matahotra de miasa anaty tahotra izy fa tsy anatina ny fahaizany mena azy. Fa inona ny atahorany tompoko? Affectation, abrogation sy ny sisa. Ary zany mampisy recul ny administration publique malagasy satria matahotra reo fonctionnaire nomena reo isaka larobia hoe ho abrogé ve aho sa ho voatazona, manomboka lakamisy zany izy vao miasa. Zay le olana de aizany performance izy amizay fa ny any andafy zany ianao raha fa sécurisena ny fonctionnaire de miasa foana izy latsinainy larobia lakamisy zoma. Fa eto zany samy miforitra daholo indrindrandrindra izahay nommé par décret en conseil des ministres satria ny conseil des ministres de misy isaky ny larobia de isaky ny larobia samy miforitra aloha. De rehefa tonga amizay ny lakamisy zay vao hofo, zay vao miasa fa lesiny zao zay vao samy manenjika ny tsy performant ny fonctionnaire malagasy. Zay ray. Faharoa, no terenankolaka
hiditra anatin'ny toko politika ny fonctionnaire malagasy. Inona ny tadiaviny amin'io sécurité. Satria izy olombelona sahala amin'ny olombelona rehetra de mitady sécurité izy de tsy maintsy tamin'ny andron'ny Arema de Arema daholo ny fonctionnaire, tamin'ny andron'ny PSD de PSD daholo ny fonctionnaire, tamin'ny andron'ny NDD de NDD daholo ny fonctionnaire, hatramin'ny akoho sy akoho mamborona miditra mpanao politika, de miditra koa ny team de team daholo ny akoho mamborona miaraka amin'ny fonctionnaire sy ny vahoaka manontolo. Miverina indray ny Arema de sahala am'izay miditra zao ny PD ny TGV sy ny mapara koa izy mianakavy sy ny sisa aza terena hiditra anatina toko politika ny fonctionnaire eo mpanaovana ny asany eo mpanaovana ny mission fa lasa mivadika zavatra hafa io. Inona koa ny atahorana fonctionnaire? Ny olo mofidy moramora aminy mamindra ny fonctionnaire reky ny ty Madagasikara ty, ny député sy ny sénateur. Ry zareo indray lasa DRH, directeur des ressources humaines fa sy le DRH ny ministère sy institution rehetra agny. De mifitsaky fonctionnaire io de lasa survie zany no ataony. Fa tsy le asa mpanjakana sy asa mbahoaka fa nipoana tanindrazana. De zay ny mahafaible asika en matière administrative io zany hoe tsy le tena fahaizan'le fonctionnaire no anaovany ny asany. De misy koa ny sasany lasa fantôme ho azy. Satria rehefa misolo le régime politika de lokoana le olona hoe nareo ange ka hazo VM fa zahay ne zao TGV na nareo ange ka time. Tsy tokony hita soritra zany amin'ny asa-panjakana zany loko politika zany fa manimba zavatra maro. Satria izahay de tsy maintsy miasa na iza mandalo eo mandrapahatonga ny retraite. Zay mantsy nanazavako an'le zavatra hoe roa ny système administratif eto am'izao tontolo zao. De misy ny système anglo-saxonne de natsona hoe système d'emploi. Ny any amin'ny pays anglo-saxonne zany raha tonga ny président anankiray tonga Obama de mitondra élément izy technicien sy fonctionnaire zay fidèle aminy de ny teo taloha zany miala daholo. Fa olona mahay reo zay ny mampandroso azy. Zay ny tsona hoe système d'emploi miala daholo rehetra de rehefa tonga koa ny président John Biden koa de miala koa ny Obama de miditra ny azy rehetra. Système d'emploi fa ny atsika nolovaina tamin'ny frantsay ny système de carrière. Zany hoe ao anatin'ny administration ny fiainan'le fonctionnaire. Miditra anaty corps izy de miakatra ny grade sy ny échelon de miakatra mandrapahatonga ny retraiteny izy ao anatin'ny administration publique. De sy tokony ho ailika ao izy. Fa raha vao mahagarde ny neutralité zay ny fonctionnaire anankiray tsy manao politika, tsy manaraka baika politika diso, satria ny fonctionnaire koa aloha tokony ho izy de zao manaraka an'izay régime misy eo, manaraka ny manatanteraka ny politique générale de l'État. Zay ny mission. Fa tsy vilana hafa ny politique générale apetraky ny président de la république sy ny gouvernement de nako mahita politique hafa tsia. Fa politique générale fa ny fanatanterahana ny asa no mampisy ny kolokolo sy ny mauvaise gouvernance sy ny sisa. De le baiko diso sy ny fanalana olona sy ny fampitahorana olona. Fa raha tokony ho izy raha manaja fonctionnaire ny régime politique anankiray de mandeha ny asa satria mihodina araka ny tokony ho izy ny machine administrative. Fa raha fa tsy ajainao nefa io ny tananao hiasa tapahinao avy ny tananao horohoroanao ny olona. De tohizako le izy hoe misy le tsaho hoe hanolo hanaisitra 50 000 fonctionnaire. Tsy mety zany. Tsy mety. Satria système de carrière atsika. Olona nanao hadisoana no esorinao ampiakarinao kodisy de roasinao. Fa tsy roasinao olona 10 alina. Fa tana mahafaty zany fa ingany tsy hisy. De avy teo hapiditra 19 000. Ray alina sy arivo sy ray alina. Zany tsy mety. Hatao inona zany le ray. Fa ny azo atao de miady amin'ny resaka fonctionnaire fantôme. Satria misy tokoa ny fantôme. Avy amintsika ihany ny mahafantôme azy aloha voalohany. Hoe olona niasa tamin'ny régime an'izao de nommé tamin'ny régime an'izao de leo ahilaka. Tsy sitrapony inge zany. Fa misy sasany koa tena fa zatra fantôme satria lasa manao politika de rehefa tsy lany ny olona nitohanany sy ny olona tiany de tsy miasa le fonctionnaire. Igny zany le azo rasina ampiakarina kodisy. Satria reny no antsoina hoe fonctionnaire telopolo andro fanjava raiky. Raha ohatra ka zavatra azo edivana fa d'une autre manière zay fantôme zay. Meo asa ary zay fantôme. Meo poste ny olona. Neto ne mbola maro be ny poste vacant. Fa maninona misy fonctionnaire amin'ny flotte. Zany defa diso. Un fonctionnaire est une personne qui occupe systématiquement une fonction. Zay la définition. Fa maninona misy fonctionnaire sy manana asa sy manana poste. Sy miditra birao sy manana birao. Sy fonctionnaire zany. Nefa izy mioccupé fonction izy anatin'ny manana ny grade izy, manana échelon izy, manana ny corne izy. Fa maninona izy tsy menao asa. Miaraka tamin'ny mpanao politika taloha tary, miaraka tamin'ny tokony zao.
nefa ny mpanao politika no miditra anatin'le administration publique tadidizo zay fa sy ny fonctionnaire miova palitao fa ny régime politique no miova de mitsofoka nanomboka amin'ny PSD de miditra REMA de miditra INDD de miditra TIM de miditra SVM de miditra TGV ry zareo no mitsofoka miditra amin'ny administration publique fa sy ny fonctionnaire nandeha mitsofoka am'zareo agny hanao politique fa kosa noho ny fatahorana ny affectation sy ny sisa de lasa miforitra le fonctionnaire de tsy afaka manao ninonino fa raha voahaja io zavatra tenenanareo isaorananareo Kolo TV zany tonga eto raha voahaja ny neutralité de l'administration na manao box ny mikianjany makiny mpanao politika mihodina ny machine administrative sisy teritery sisy ninonina sisy kakay de raha ohatra ka tsika zany hoe mandala ny droit de l'homme amin'ny constitution hihinaninona zany ny zana vady manjanaky nireo fonctionnaire 10,000 reo raha esorina marinareo grave be fa misy mananeritreritra ny hoany te hiprivatiser ny administration hoe mpiasan'ny privé no hampidirina atao fanjakana de esorina ny mpiasa mpanjakana sy azo atao zany soa ihany izy io fa navoaka ny zareo meloha le izy de samy mamoaka ny hevitra ny daholo sy resaky corporatisme ny tenenako eto sy resaka fiarovana fonctionnaire fa ny rariny sy ny hitsiny zay ny antsona hoe équité administrative fa kosa raha izahay manao hadisoanay sy manao niasanay afaka miakatra kodisy zay de esorinareo fa raha olona miasa normal fa tsy anatin'ny antokonao fotsiny izy na tsy anatin'ny antoko-pivavahanao na tsy anatin'ny razanao fiavianao sy ny fokonao de esorinao le olona tsy azo ekena zany injustice administrative ny anaran'izany manalanala olona fahatany amin'ny asany fa afaka jerena koa ny performance zay ny antsona hoe gestion axé sur les résultats de développement accédena amizay zany de afaka manao rapport hebdomadaire ny isaky ny herinandro angeny fonctionnaire de afaka manao rapport mensuel de afaka manao rapport trimestriel de afaka manao tableau de bord ina ny vitany de inany mbola ataony sy ny sisa de mbola afaka manana zo hanao formation reo olona reo de farany ambeno sala amin'ny anak'Andriamasy manomboka eto raha tena hitady fonctionnaire compétent nareo ny fanadina mpanjakana aoka zay ny kolikoly fa lasa ny olona donty tsy mahay ninonina ny occuper le poste de gagatsika hoe sisy résultat sisiko ny tena mahay tsy afaka fa ny mandoa vola sy ny vidy raha sy ny havana mpanao politika ambony ihany no afaka zany tsy ekena daholo raha tena henoanareo zany resaka resahiko eto zany sao de hoe heverina hoe Kolo TV ny tenenako azy de hoe panohitra ndraiky hoe Paolo sy ny sisa tsy manohitra za sy niteny mafy teo za sy nanameloko an'izaniza fa miteny fotsiny hoe zao ny mety de zao ny tsy mety de zao ny volazany texte de zao ny tsy azo atao raha fa sy anaty texte de tsy azo atao de zao ny tokony hizerena ny fonctionnaire malagasy ny fomba fizerenan'io de tsotra itsika zatra manasazy fa misy sanction roa en matière administrative de ny sanction négative ray le niteneniko teo miakatra kodisy sy ny sisa sy ny affectation sy ny abrogation fa misy koa ny sanction positive de motivation ny karama sy ny fomba fitretevanao ny mpiara-miasa aminao anatina ministère sy ny sisa de rehefa motive ny olona de miasa amin'ny fony izy de mihodina ny machine administrative de lasa tsy manao kolokolo izy sy ny sisa satria fier izy hoe fier d'être fonctionnaire aho de zay ho anareo namana fonctionnaire amizay hafatra ty hajao ny asa de hajao ny déontologie mahakasika ny asantsika rehetra raka nytenenina le texte te hoe 2003 1158 igny araho fa ny fanaovanao tsinitsino ny asanao de mety hiakatra kodisanao de voaroka de zay ny antsona hoe suicide familial hihinaninona ny vady manjanakao hahita vola izy anao hanyfanatrano raha ohatra ka voaroka amin'ny asa hajao ny asa hajao ny vahoaka hajao ny tanindrazana hajao ny administration de aza manaiky angeren'ny mpanao politika amin'ny tapondoha fa baïonnette intelligente miasa raha fa misy baiko tsy anaty texte rehefa tsy mifanandrify amizay raha tia metraka neutralité de l'administration de zay neutralité zay ny administration no andrianitsika fa tsika kosa tsy afaka manohitra mpitondra tsy afaka mifamaly amin'ny mpitondra fa izy manana politique générale zay apetrany de arahana amin'ny politique générale iny zany no arahana fa tsisy zavatra hafa koa lasa azavady koa politique colonel koa le izy na politique commandant fa général ihany politique générale de l'état